Clémence sy ny mpanolotsain'ny tanàna Timma fito Mianada hiakatra fitsarana rahampitso miantso ny Pombazy ho avy izy ireo. 12 taona nahazoana ny fahaleovantena ambava fotsiny ihany fa tsy mahaleo tena indrindra ny mpiasa ho ny randrana sindikaly. Mpiasa MAE tsy misy miaino mety ho ny fitokonana. Manolotra ny araba tomboky kilasy tomboky vavy tonga soa anatin'ny pejin'ny fampahalalam-bavany MBS amin'ny ity takarivany alatsinainy fa 17 ny volana Jona ny taona 2024 ity. Manasana oatra anaraka izany hatramin'ny farany. Araka ny fanambarako tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia nampiantso mpanao gazety Androany ny mpanolotsain'ny tanàna fito avy amin'ny Antoko-Tiky Madagasikara niaraka tamin'ny Clémence Raharnirina samy miakatra fitsarana rahampitso avokoa mantsy ny raharaha anenjehan'izy valo Mianada ireto izay samy mpanolotsain'ny tanàna avokoa. Toy izao indrindra ny andinindin'izay tateriny Asinandria Malala sy Tokra Marla. Samy miakatra fitsarana rahampitso talata avokoa ireo mpanolotsaina tanàna misy valo izay manana raharaha eny anivon'ny fitsarana. Raha ho an'ny ramatoa Clémence Raharnirina dia toy ny fisamborana azy tetsy Akorondrano raha nitaky ny fialan'ny ben'ny tanàna teny Andalambe noho ny raharaha mamofona kolikoly mahavoasaringotra aninga ben'ny tanàna ny tenany niaraka tamin'ireo mpiaradia aminy. Ny an'ireo mpanolotsaina tanàna Timma kosa dia noho ny filazana fa famoahana vaovao tsy marina sy fanalambaraka tamin'ny tambajotra no anenjehina azy ireo raha nitaky ny mangarahara momba ny SMGD sy ilay vola 1.1 miliara ariary ihany koa. Zay aloha zany raha nitoriana efa intsivy zao fa vonona foana hiatrika an'izany raha ohatra ka zay zany no fantatry ny sasany fa mety. Nefa kosa zany fa anontaniana no apetraka satria fa ny fitsarana ve zany dia tsy natao fa tsy anenjehana mpanolotsaina. Zay mantsy le zavatra ohatran'ny sarita satria raha izay zao mba nametraka fitoriana ihany koa teny anivon'ny fitsarana 20 andro lasa izay dia hatreta aloha zany aloha dia mbola miandro inona ny toy an'ilay fitoriana ny ben'ny tanàna n'Antananarivo ny an'Andray Titoaina. Nisy fantatrareo tsara vao tafapetraka iny fitoriana iny dia nivoaka ilay hoe immunité ny laniny ny député moa zany maro anisany volomboasary ao dia normal be zany zay alefa lany dia navoaka ilay immunité. Fa ny zavatra tiana ho tenena kosa manoloana an'izay dia hoe ny lalàna tsy manana effet rétroactif ka hoe androany zay mitory dia rapitsa amoahana lalàna ny olona anankiray mba ahafahana miaro azy ohatra satria mantsy zay zany fomba fijeriny maro ny akamaroan'ny olona maneho hevitra etsy sy eroa ataoko angamba fa tsy anaiky amin'izany ny ao amin'ny fitsarana fa na izany tsy zany zay kosa mba miandry hoe mba asehoy mba ho hitan'ny olona kosa mba tsy ho mpanolotsaina foana no hita taritaritiny ny anatrehan'ny fitsarana fa mba hita koa ireo olona izay erany be dia be mahita fa misy fandikan-dalàna maro be mba hita koa fa miakatra fitsarana satria ny lalàna tsy natao ho an'ny mpanolotsaina irery fa ny lalàna natao ho an'ny olon-drehetra ary tsy misy na iza ambonin'ny lalàna. Miantso ny vahoaka sy ny Pombazy ho avy eny fitsarana Anosimo ireto mpanolotsaina tanàna hiakatra fitsarana rahampitso ireto. Ny antom-pijoroanay mpanolotsaina dia hosolotena nareo vahoaka n'Antananarivo. Ny antom-pijoroanay dia hampanjaka ny fahamarinana eo anivony io conseil io. Ka amiko ny fotoana tahaka izao tokony hanehoantsika ny firaisan-kina sy ny fifanotronana satria raha ijoro fotsiny koa izahay ho aniza moa ilay ijoroanay ho anareo vahoaka ka amiko amin'ny fotoana ohatr'izao no hanehoana an'izany firaisan-kina sy fifanohanana izany. Izahay fito Mianada dia mijoro eto ary mahasamy teny fa na dia enjehana sy taritarisina amin'ny fitsarana sy hanaovana ny fiampangana lainga izay sako milaza azy hoe lainga satria zahatra tsy nisy natao no hitorinanay dia hoy aminareo hoe tsy izany no nakana anay tsy hijoro hampanjaka ny fahamarinana eo. Ho hitantsika eo ny toy andrapitso matoky an'Andriamanitra maha-kristianina fa hiaraka aminay eo izy matoky ny vahoaka n'Antananarivo izay tena antenaiko sy inoko fa ho avy hijoro marobe satria azony rehetra hatrehana io fotoam-pitsarana rahampitso io. Tsy ahivona hatrany fa noho ny fitakiany izy valo Mianada ny mangarahara amin'ny antsipiriany momba ny ilay orinasa manjavozavo SMGD izay tsy pahan'ireo mpivarotra manerana Antananarivo ihany koa sy ilay findramam-bola be miompampana 1.1 miliara ariary izay nataony ngaben'ny tanàna no matin'izao hiakaran'izy valo Mianada fitsarana rahampitso izao.
Fikambanana raiky amin'ny dimapolo no milaza fa manoana tsy misy fepetra ny Clémence Rarinirina sy ny mpanolotsa ny tanàna tia miakatra fitsarana rahampiso ireto. Izy ireo moa dia manameloka tanteraka ny fanampenam-bava sy ny raha matahora atao amin'ny mpanolotsaina samijoro ireo. Ankoatr'izay dia manentana ny vahoaka n'Antananarivo ihany koa izy ireo ho avy atsy amin'ny fitsarana anosy rahampitso. Fanazavana makasika izay avy hatrany. Fanambarana izahay vondron'ny fikambanana maromaro manao fanambarana etona dia manamafy hatrany ny fanohananay nisy fanotronanay ireo olom-boafidy hiara-ny atso-jay noho ny fijoroany amin'ny fahamarinana. Koa manoloana indrindra ny atso-jay fanampenam-bava sy raha matahora inina atao amin'ireo mpanolotsainy tanàna voafidy eto Antananarivo renivohitra amin'ny alalan'ny fitoriana sesilany atao azy ireo izay hita fa tsy rariny ary tsy fahita tato anatiny 10 taona. Izahay dia manameloka izany fanaovana politika maloto izany ary matokony ao anivon'ny fitsarana fa tsy hanomevahana na oviana izany fomba mamohatra izany. Izahay vondron'ny fikambanana dia manamafy arak'izany fa tany-tandalana sy demokratika i Madagasikara ka raha mbola misy foana ny olom-boafidy manao ny asa ny araka ny tokony ho izy sy araka ny andrasan'ny vahoaka aminy nefa enjehina sy katsahana potena dia tsy anaiky izahay fa hijoro foana misaotra tompoko lahy misaotra tompoko vavy. Dia manentana ny olona rehetra izay ho eny amin'ny tribonaly rapitso satria olom-boafidy na teto Antananarivo ireo mpanolotsaina ireo ka tsy rariny mihitsy angamba raha hoe tao anatin'ny 10 taona mbola tsy nisy zavatra ohatr'izao hoe mpanolotsaina ny tanàna voafidym-bahoaka toriana 10 tena fa mba tsy rariny kosa dia mitaky foana izahay hoe ny tany tandalana ajao ny lalàna fa tsy ampiasana herim-pamoretana foana izany le olom-boafidy manao ny asany mitaky ny rariny sy nitsy. Nandritra ny fankalazana ny niverenan'ny fahaleovantena omaly sy niaraka tamin'ny diaspora France dia nitondra firariantsony malagasy ny filoha teo aloha hery Rajaonarimampianina nilaza ny zava-misy ny vahoaka malagasy any komonitenany ka toy izao indrindra no nisongadina nandritra izany. Mitombo ny fahantrana ka lasa fadiranovana ny betsaka misondratra andro aman'alina ny vidim-piainana nefa tsy misy pakady anoerana izany. Efa mahazatra ny fahatapahan-jiro mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana mahazo vahana ny kolikoly voazimbazimba ny lalàna sy ny lalam-pandrenana manjaka ny didojadina sy ny fampiororona ary ny herisetra isan-karazany voaroba ny harem-pirenena mitombo ny fahasimbany valan-javaboary voaitsakitsaka ny asiny mahamalagasy very ny soatoavina eo mason'izao tontolo izao. Aoka izay ny faniliana andraikitra amin'ny hafa ijoro isolovavy ireo hiara ny tsindraozilena ary itodika amin'ny maro anisy vahoaka mendrika ny anana ny anjara masoandro ny malagasy. Miantso ny diaspora malagasy ao ifanolotanana isika vahoaka no antoky ny fahombiazana ka asahi mijoro anarina ny firenetsika hoiatran'ny nambarany. Eo amin'izay vaovao manamarika ny fankalazana ny fety ny fahaleovantena izay hatrany dia niavaka ny fankalazana ny fety pirenena tao amin'ny kaomina Talatamaty tamin'ity taona ity. Ankoatra ny hetsika maro izay fanao isan-taona moa dia nisy ny nampiavaka azy tamin'ity taona ity. Asinandriamalala sy Tokra Marla. Natao tamin'ny fankalazana ny fety pirenena nitatitra ho an'ny vahoaka natao ny ben'ny tanàna lany tamin'ny anarany Antokoti Matao Talatamaty. Ankoatr'ireo hetsika izay efa fahita matetika dia izay tatitra ny asa vita tamin'ny vahoaka izay no anisan'ny tena nampiavaka ny fankalazana ny fety pirenena ho an'ny komuna Talatamaty. Dia nisaka izay namean'ny tatitra vahoaka mandritra an'izao fetin'ny fahaleovantena izao. Araka ny vina teo ihany dia mbola betsaka ny asa miandry ary mbola betsaka ny fampanantenana natao. Rahantsika nahita ihany koa ny teti-bola misy teto amin'ny komuna fa misy manantena izay fa ho tanteraka somatsara daholo reto vina izay nieritreretiny reto fa situation ny teti-bola ny komuna no jerena. Maro ny zavatra mbola tokony ho vitany eto amin'ny komuna Talatamaty ary marina tokoa fa misy ny ambom-bola ao anatin'ny kitapom-bola izany dia vina maro mbola ho tanterahana toy ny resaka fanaovan-dalana ohatra resaka fanatsarana ny tanàna mbola maromaro izany ny zavatra eritreretina atao eto amin'ny komuna. Mbola manana ambom-bola
300 ariary moa ny commune Talatamaty amin'izao fotoana izao ka anaovana asam-bahoaka trany izany ambombola izany raha ny vinavina ny be ny tanàna. Atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity kosa indray no amin'ny tia naninjavandremahefa sy Andry Rakotomalala amintsika ny teboka anisan'ny songadina tao anatin'ny fandaharana miara-manonja ho an'ny androany. Akoatra ny fandaniana maika sy kototo ilay volavolan-dalàna amin'ny feny teti-bolam-panjakana 2024. Anisan'ny teboka iray lehibe nahatonga ny vondrona parlemantera tiky Madagasikara tsy nandany ary tsy nifidy volavolan-dalàna io ny fampizakana trosa mihoampampana indray ny vahoaka malagasy amin'ireo tetikasa ny mpitondra fanjakana. Akoatra ireo trosa izay efa nolanina teny amin'ny anteny miram-pirenena tao anatin'ny teti-bola lasitra 2024 mantsy dia mbola ny ampindray izany tamin'ity taona 2024 ity. Ao ny hoe ratification de l'accord de financement relatif au projet pôle intégré de croissance agricole agro-industriel au sud de Madagascar phase 1. Ity zao dia vatsiny ao anivon'ny bady avola zany dia mitetina hatrany amin'ny 5 720 000 unités de compte na manodidina eo amin'ny 63 milliards 995 eo ariary zany ny tetibidin'ity. Zay efa ny vahoaka malagasy zany trosa vaovao ampidirina ao anatin'ny teti-bolam-panjakana io. Akoatr'izay ihany koa ny fahitantsika an'ity le hoe projet d'appui au relèvement et à la résilience dans les 3 régions du sud. Io zany dia misy ihany koa zany famatsimbola avy amin'ny FIDA na ny Fonds international de développement agricole zay fantatsika tsara fa nandalo fotoan-tsarotra ekeny zany ny tany atsimo zany amin'ny lafiny hoe tsy fanjari-tsakafo ny kerezy ny trangatsany fa mitetina hatrany amin'ny 6 270 000 euros zany na manodidina 26 milliards 760 millions anoany ny tetibidiny zany trosa zay FMC ariary 26 milliards d'ariary zany ny tetibidiny zany tetikasa zany zay mbola trosaitsika malagasy ihany koa zany volo zany. Raha io flyover io zao no resana dia hatrany amina 100 milliards d'ariary 100 milliards 584 millions d'ariary trosakabeny mihitsy io zay tsy mbola hitatovan'ny zanabola zany izay mitany saiko teo zay nampidirina ao anatiny io LFR amin'izao fotoana zao io zay tsapanay ety anivon'ny solomavam-bahoaka tiky Madagasikara fa be loatra raha ny trosa zay zakain'ity firenentsika ity amin'izao fotoana zao. Akoatra izay manao ny fomba rehetra izy tomana ny sain'ny vahoaka any amin'ny zavatra hafatrany ny mpitondra kanefa lafin-javatra maro nefa tsy mandeha amin'ny loniny intsony eto Madagasikara. Volamedy eto Madagasikara no mivadika korotamby dia manjavona dia tsy hita 64 000 litres na gasoil eto Madagasikara misy bon de livraison misy bon de réception tsy hita ny dikany dia tena ohatrin'ny hoe fanomaso ny rehetrarehetra sanatrindresaka ohatrin'le hoe misy maso misy mangalatra dia mbola misokatra amin'ny fanadihadiana 4 raha mainty mpangalatra olona mpangalatra ankizy aiza le izy amin'izao fa za amina héroïne sy cocaïne sy tsy fantako drogue ny samborona sy ny sisa fa hoe iza ny tena source iza ny tao ambadiky reny tena nisy nangalatra ve aniza le 4 raha mainty nisy olana ny témoignage na mariny na tsy marina ny resahany iny aizy ny fiarakodia voalaza miparitaka tamin'ny réseaux sociaux iny fa ohatra mahita saritsary ny zavatra hafa zany tsika dia tena ira-tsy mazafy manipulation diversion événement zany rehetrarehetra zany maharidicule n'le fitondram-panjakana any amin'ny hoe betsaka ny zavatra miandry fa lasotry mifanodikotoana andresaka fotsiny le izy fa mila zavatra mitombona zay tena tongotra mandeha amin'ny tany so raha izao fa tsy zavatra manjavozavo ary zay nanampotentsika n'le adevitra momba n'ity tombola sy tiketike aza faniny maso amin'izany le vahoaka malagasy fa tena omeo azy le zavatra tokony ho fantana amin'le resaka fitiavan-tandrazana sy fahalalany zava-misy iainan'ny firenena fa aza to miaina amina azara sitsa le vahoaka malagasy ka azaratra amin'ny sakafo hoaniny. Tokatrano sahirana zato mahery avy amin'ny fokotany sy Tianalamahintsy sy Antsonjombe no nisitraka fanampiana avy amin'ny solombavam-bahoaka voafidy teny an-toerana fetra lalamizafim-bolola ho any Androany. Etsika tafiditra anatin'ny fanamariana ny fetim-pirenena moa fa natao ihany koa analana fahasahiranana ny mponina amin'izao vaninandro ririnina izao ando miaratiana sy tahiriny aina.
boty fotsy mafana no zaraina ireto tokantrano sahirana tetỳ amin'ny site Analamahintsy Antsonjombe ireto. Natao indrindra hitsinjovana azy ireo amin'izao andro mangatsika izao. Itsika tafiditra anatin'ny fankalazana ny faharoa ambin'ny taona niverena ny fahaleovantena sady efa fanoana ny solombavambahoaka ihany koa amin'ny alalan'ny fikambanana iasan'izy ireo izay mikendry indrindra ny fanampiana ny mpiarabelona amin'ny lafiny maro. Dia mahatsapa ny fahoriana sy ny fahasairana ny mpiaramonina amin'izao fankalazana ny fetin'ny fahaleovantena izao. Ny andro koa ririnina dia nitondra ny voatsirambin'ny tanana nanolotra firakotra ho an'ireto fianakaviana tena sahirana manodidina ny Analamahintsy cité sy ny Antsonjombe. Araka ny teniko hoe ny andro ririnina dia mba mitondra hafanana kely izay vita mba hanamaivanany sy atao hoe atsiarovany zany hoe fankalazana ny fetim-pirenena. Saika mivelona amin'ny asa madinika avokoa ny ankamaroany ireto tokantrano ireto. Manasa lamba, mikarama mitona biriky, miambina fiara sy ny sisa. Miandamam-bavy mihitsy izany na ireo ankizy ka matanjaka aza misehatra amin'izany ihany koa hanampina ny fidiram-bola ny ray aman-dreny. Tsy vita notokana intsony ny famelomana ankohonana fa samy manao izay vita ny rehetra sitrany ayay hoy izy ireo. Anatin'ny vanim-potoana ririnina isika izao mamirifiry ny atsika. Tsy mahavidy lamba firakitra intsony fa tokana hividianana sakafo sisa ny vola azo rehetra. Afa-pasahirana natanteraka araka izany izy ireo manoloana izao fanampiana izao. Tena mafy be mihitsy. Zao misy 10 trano nefa tsy miasa fa resaka hoe briky sasasasa lamban'olona. Le mpampiasa koa amin'izao fa mahararoatra be. Mahararoatra raha karamana tokony hoe 25 000 atsasakiny ny nefa ny asa mpanaoviny anao amin'ny 5 amin'ny 9 voavoakany io. Sotra betsaka amin'ny mpamey fa mba nisy nijery izay aty ambany tanàna na dia efa nampitafy mangatsika dia fisaorana zany tsy manana ambary efa fisaorana zany tao be dia be totra ny farilavavany amin'ny fotoanany ririnina izao tena hita hoe mangatsika fa zany hoe efa izay ny zava-misy dia tsy maintsy iainany tsy afaka ny andoha-danitra tsiny. Satria fanatra moa ny fiainana fa mafy dia rehefa misy eo amidy sakafo dia tsy mitafy lamba izay, tsy mba vary na laharendry na nomeny anay fa tena hoe hafanan'ilay fety dia tena hafanana tokoa no natolotry mesele dia tena ka tsy manana atolotra izy dia tena faly izay ary faly indrindra noho ny fanomezana izao firakotra mafana izao ho anay eto ambany tanàna Analamahintsy. Misehatra amin'ny lafiny maro ny fanampiana ataon'ny solombavambahoaka eny an-toerana. Eo ohatra ny famodirana an-tsekoly ireo ankizy tsy manana fahafahana manateraka izany sy ny maro hafa izay vokatry ny fiara-miasa sy fanampiana avy amin'ny malala-tanana maro. Ankoatra ity fizarana ity no tanterahina omaly ihany koa ny lalao famaranana tamin'ilay hetsika ara-panatanjahantena natao teny an-toerana. Hetsika tafiditra anatin'ny fankalazana ny faha-20 taona ny site Analamahintsy. Nozaraina mari-pankasitrana sy amboary ireo tafavoaka-pandresy tamin'izany. Azantsika treo ary ny pezin'ny politika fa mbola manohy ny fitokonana ny mpiasa eo anivon'ny ministera ny raharaham-bahiny hatramin'izao fotoana izao. Fiandrasan-drarana ny service minimum ihany no ataon'ny mpiasa amin'ireo izay iveriny fa tena ilaina sy ankina ny maha-olona. Andro Miaratiana sy Tahiriny Anatrany. Miditra amin'ny andro faharoa amin'ny fitokonana ireo mpiasa eo anivon'ny ministera ny raharaham-bahiny. Tsy mbola nisy fandraisana andraikitra natao azy ireo taorian'ny antsoavy natao sy ny fifampiresahana tamin'ireo ambaratonga samihafa. Tsy misy sarangotona intsony hoy ireo mpiasa. Efa miatra manaina ny zava-misy. Ny andehibe mihitsy no tsy voahaja dia ny tsy fisitrana ny tambikarama. Tsy mipetraka amin'ny toerana sahaza azy ny mpiasa. Manginy ny tsy fampiny ny fitaovana sy ny hevitra miteraka fanavakavahany. Vola miandry ny valiny omeny ny tanatohatry ny fanjakana mikasikana izay to. Efa nisy ny dinika ny fanaovana fa hamafisinay hoe tapidalakale izay dia miandry hoe aiza ny zo tokony sitrana araka ny texte sy ny loi de finance efa mivoaka. Izay manokana aloha mahatsapa hoe misy frustration mihitsy satria efa niandry efa ela. Efa tamin'ny 2018 no efa nisy décret nivoaka mikasika an'ity tambikarama ity ary efa niakatra conseil de ministre, conseil de gouvernement. Izany hoe efa nandeha zany ny ambaratonga
fahefana rehetra telo taona efa taona teo arina mbola tsy nivaly a miakatra n'le frustration raha zay no azo lazana azy ankoatra amin'izay ny condition de travail zay tsara tokony hiditra ao anatin'le travail décent amin'izay ny mpiasa eto amin'ny ministère an-draraham-bahiny avaly tsara ny politika diplomatika zay mifanaraka amin'ny UM fanjakana tsy misy raha mandeha eto anivony ity ministera ity amin'izao fotoana izao service minimum amin'ireo asa iverina ho tena maika ihany no atao toy ny fahasalamana tsy hemitra amin'ny fitakiana atao ny ireto mpiasa ireto ka tsy hanatsahatra ny fitokonana raha tsy mivany ny olana rehetra ho tombotsoa ny mpiasa sy ny firenena. Tao anatin'ny 12 taona nazahoana ny fahaleovantena nilaza ny sindika ny sehatra tsy miankina randrana sindikaly fa ity fitondrana ity no tsy nanome asina indrindra ny mpiasa tsy miankina vavany tsy atao be fa mivona amin'ny fanaovana politika ny mpitondra ka ny mpiasa no ampanantenana zavatra tsy hisy agory. Ravirazafy Mahenina sy Manora Andriamalala. Rovolana teorina mbola tsy miatra ny fampiakarakara farany ambany dia miala soretsy ariary mpanahitana ny filohampirenena tsy magaga ho ny sindika tsy misy raha teo ny fahaleovantena ny mpiasa izay mijanona ho ambava ihany mpiasa maro eto amintsika no tsy afaka misitraka fiahina ara-tsosialy. Ny fiahina ara-tsosialy zany io tsy azo atao ambany raha vao io no ialanao dia tsisy an'izany asa mandeha zany rehefa asa tsy mandeha dia tsisy an'izany hoe mahaleo teny zany fa tsy maintsy mbola hiakina foana amin'ny rehetrehtra ianao na amin'ny sehatra rehetrehtra zany dia tsy maintsy miakin-doha amin'ny olona hafa foana zany na amin'ny sehatra hafa ianao disokajy daholo zany dia fitantanana rehetra misy eto ny amin'izao vao maika koa moa zany satria dia mieritreritra hoe any amina resaka politika any no resahana fa ato amin'ity mpiasa ho an'ny famokarana zany re io no tena zava-dehibe tokony isiny ny fahaleovantena fa ilay fijerevana ny mpiasa zay mihitsy zao zany tena hita hoe mibaribary loatra zany ny amin'izao fitantanana amin'izao fotoana zao ny fanaovana ny tena hoe tena tsisy dikany ny mpiasa indrindra ty amin'ny sehatra tsy miakina ny mpiasa rehetra zany ny akamarony zany dia manana olana amin'io resaka hoe fiahina ara-tsosialy io satria ao na ny resaka any amin'ny resaka knaps na ny any amin'ny resaka hoe fahasalamana io misy ministera tutelle daholo zany misy ministera piahy fa mijery fotsiny ao anatin'izay rehetrehitra zay satria eto ara moa zany mombana resaka hoe famoahana didim-panjakana fotsiny azy ao tsika fa roa volana teorinany tsy zay zavatra mivoaka eo atafiditra politika hatramin'ny mpiasa hampanantenana zavatra tsy misy akory mba hanomanana amin'ny fifidianana 2024 ireo ministera pia mitazapotsiny tsy mandray andraikitra manoloana ny fitarainana marobe makasika ny tsy fanajana zony ny mpiasa zany resaka fahaleovantena zany vao zany no resahanao dia tsy maintsy resaka mpiasa aloha ny tena voalohany indrindra rehefa ny mpiasa zany ny tsy raharahiana satria ny mpiasa no manao an'izany hoe fampandrosony satria any amin'ny resaka tsisy an'izany tsy afaka ny aleo teny ianao raha ohatra ka tsy mandroso raha te handroso ianao nefa mila mpiasa zany fangarina ivorivory foana mandritry ny firy-taona eo ary tsika tsisy zavatra mivaingana zany raha tsy misy an'le mpiasa ny mpiasa nefa ohatr'izao ny anaovana azy atao tsinitsinina mihitsy zany hoe mbola endrika fotsiny ivelany zany fahaleovantena zany raha ty amintsika eto Madagasikara raha izao zay mahatonga antsika 12 taona ty mbola mitaraina daholo ny olona rehetra hoe tsy malalaka tsy manana fahaleovantena indrindra ny aty amin'ny sehatra tsy miakina sy ny miasa tena zany hoe kosa tena tsy miraharahantsika raha tsy miraharaha ny fanjakana nefa dia tsika ve hipetraka fotsiny ohatran'izao tokony zany tsika miezaka manao ny fitakiana amafisina zany ny fitakintsika ao anatin'izay rehetrehitra zay fanjakana mety efa miazakazaka any amin'ilay hoe ahoana ny anomanana ny fifidianana amin'ny 2024 fa isika kosa tokony miazakazaka matevina zany ny tolona fitakintsika ao anatin'izay rehetrehitra zay mba tena ho any zay le resaka hoe fijerena tsika mpiasa zany marina fa mbola misy ireo mpiasa no mikarama latsaka ny roa etsy ariary amin'izao fotoana izao eto amintsika diskajy ve izany ny fitondram-panjakana raha nampiakarina dia miala soroetsy ariary ny karama farany ambany ny vidim-piainana mihasarotra ny vidin'entana miakatra tsy misy totosa ireo fampanantenana natao izay ambava fotsiny ihany.
Araka ny fampitam-baovao dia tompon'andraikitra voalohany tsenam-barim-panjakana teo alohana ny PRMP sy mpikambana roa ao anatin'ny komisiona misana ny Tolobidy na ny CAO amin'ny distrika ny Pau Berger faritra Sofia no nampidirina amponja avonjy maika rehefa avy natolotra ny pôle anti-corruption tao Mahajanga ny 20 Jona 2024 teo. Antony hampangana azy ireo ny fanomezana tombon-dainy tsy ara-dalàna tamin'ny fividianana kodiaran-droa moto miisa 20 ho an'ny ben'ny tanàna izay mitentina 20 tapitrisa ariary sy ny fananganana ny tranon'ny distrikt tamin'ny vola mitentina 20 tapitrisa ariary. Akoatra azy ireo dia eo ambany fanaraha-maso ny fitsarana ihany koa ny mpikambana hafa eo anivon'ny CAO sy ilay mpandrara ny sitraka ny tsenam-barim-panjakana. Tsy misehatra mandeha amin'ny laoniny eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Miseho anefa ny fanjakana fa mahavita ary manana fitaovana saingy ny any fotony no tena mijaly sy tsy misitraka izany akory araka ny voalazy. Isan'izany izao ny mpiandry alan-javaboary na agent forestier. Ravirazafy Mahenina, Manora Andriamalala. Lahara-pahamehana mitondra tokoa ny fiarovana ny alan-javaboary eto amintsika. Matetika loatra ny hoe manan-karena i Madagasikara. Saingy ireo olona ambony sy akaiky ny mpitondra no mandripaka ny ary-pirenena ary tsy maty manota fa very anjavona avokoa ny fanadihadiana rehetra. Mandeha ireo mpanondrana sokatra ntsokosoko, ny mpanondrana volamena, tsy fantatra ireo ady tomon-kotrika izany hatramin'ny androany. Ireo tsy manatsiny no voatontonona fa tompon'antoka ary migadra fa ireo dahalo ambony latabatra kosa manao ny asa ratsiny. Fanenina tao ambany zavatra ve ny fiambena n'ity sehatra ity? Atony famarondro mpitrandraka madinika mba ahafahana mamoaka ny tsokosoko ny vato sarobidy sy ny volamena. Raha tsy izany, vitsy dia vitsy ireo mpiambina ny alan-javaboary. Araka ny antotanisany voaka farany, 500 isa monja ireo agent forestier manerana ny nosy ka ny ankamaroan'ireo efa manakaiky ny 50 taona no mihoatra. 7 tapitrisa hektara nefa ny faritra ambenana ka manodidina ny 5,4 hektara eo no anjarana agent forestier iray. Ireo anefa no iankinana hiaro ny alan-javaboary eto amintsika. Ny fandranana tsokosoko ary ny fitrandrana ny ala izay mihampitombo isan-taona ary miatra manaina. Tsy ela akory, ray mpianakaviana iray no nisy namoa tamin'ny fomba feno abibiana afanasa nitoroka ireo mpanimba ala sy mpitrandraka izany. Tsy fantatra hatramin'izao izay tompon'antoka ary nangatahany fikambanana iraisany pirenena na mpiarana ny fitsarana. Indraindra ny fitondram-panjakana nefa vazava-dehibe ny fiarovana ny alan-javaboary sy ny fambolekazo, saingy ny mifanohitra amin'izay no misy eto. Miaratsy aza ny toetra rà, ny lalàna malagasy tsy afaka ianteherana nentsika ireo tena mpambotry firenena. Ny harem-pirenena mahita lalana hatrany mivoaka ny faritra Madagasikara. Ny tena olana mipetraka ihany koa, ny fanjakana no tena manao tsinontsina ny malagasy, toy ny hoe volamena nanjavona atao anaty vata voary ny ministera izay nolazaina fa nivadika vy. Ny trangana loza ny tao manana ravaratra nandritra ny fandefasana afomanga teo, tsy tafiakatra ambony ilay afomanga ka niverina teo amin'ireo olona manodidina. Vokany olona enina no naratra nandritra ny fipoahana tamin'ny tany araka ny fampitam-baovao atranty dia noho ny amandona teo amin'ny toerana nandefasana azy no nahatonga ny loza. Hijanona any amin'ny faritra trano isika ny Mahajanga kosa indray dia mitaraina ny mpisehatra ao anatin'ny mbola kitra ao Mahajanga noho ny tsy fijerena azy ireo. Kanefa dia maro no mafety taranjy ity any an-toerana ary misongadina na eo amin'ny sehatra nasional na iraisam-pirenena. Samy mamonjy MBS Mahajanga. Marana ny tontolon'ny baolina kitra eto Mahajanga amin'izao fotoana izao. Raha tsy orina dia tsy mandroso mihitsy izany baolina kitra izany. Fa iny dia maro ireo mpilalao teto Mahajanga no tafiditra eo amin'ny sehatra nasionaly, indrindra moa fa malaza eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Maro ihany koa amin'izao fotoana izao ireo tanora izay tokony alaina amin'ny ekipa nasionaly any amin'ireny distrika sy ny commune maro atao anatin'ny faritany Mahajanga nefa dia tsy hitany fanjakana izany amin'izao fotoana izao. Tao ampovoany eo ihany matavy fa ny ety ivelany izany ety ivelany faritra tsy voaresaka mihitsy na ny fandrosoan'ilay sport dia fosa junior foana izao mba malaza eto. Taloha nefa ny teo misy anarana joueur maromaro tononoko eto dia tokony omenareo lanjan'ireo olona ireo. Saute mal olona zay, ao ry Langizy, ao ry Pierre Kely, ao ny sasa moa efa nodimandry misy an'izany izy ty izy dia volony filaza andreo anazy Albert dia mono izy ireo filaza azy. Zay na ny saute mal tapatapa ny tadido dia na miforisoro avy any mainty rano zao misy an'izany Philomon zany zay nalaza be tena Desy Ramasy
Gilles Forshort sy mahay zany, Urgence sy ny sisa dia ny STMF ohatran'izany koa, ao ry Pierre Kely, ry Paul, ry Mathieu. Araka ny nambarany ity mpanazatra teo aloha ity dia misy amin'ireo akeperena teo aloha seta kely lasa mangataka izy amin'ny fotoana zao eo anolohan'ny Stade Mananjara. Tena marina aloha tsy mahavelona mihitsy satria ny antony tsy isy tsony le orinasa lehibe. Fosa Junior sisa no hita sy re malakoako eto Mahajanga amin'izao fotoana zao fa ny sisa dia tsy tapapoka intsony. Lasa politiziena mihitsy satria tsotra fotsiny. Eo zao misy kleba tsy tonoana anara fa fantatra ny ligue eto zany. Efa nahazo championnat dia tsy nalohany le droit dia forfait zany. Nefa tokony andehan'ny CAF zany le lista dia nanova anarana indray izy dia zao indray mbola tratra indray izy zao nahazo championnat dia adisay andray natao solona. Eo amin'ny maresaka iraisam pirenena dia mitohatra ny fanafiana mahery vaika ataon'ny Russia amin'ny Ukraine aloha hatramin'izao zany satria dia tao andrenivohitra ity firenena ity mihitsy tao Ukraine mazava ho azy no niaran'izay daroka bomba izay ka nahafatesana olona iray. Avitra solondray be sy Mathieu Prince. Ny fanojo indrindra tamin'ny fanokafana ny fiaonan'ny G7 tao Allemagne ny alady lasa teo. Nisy indray ny daroka bomba nataon'ny Rosiana natao amin'ny tanànan'ny Kiev rehefa tsy nahitana izany tao anatin'ny telo herinandro zay. Trano fonenana lehibe iray no niaran-daroka bomba ity, vokany dia olona iray no fantatra fa namono ainy ary marobe ireo naratra izay nahitana zaza mambehivavy sy tanora maro. Nilaza kosa ankilany Moscou fa toerana misy ny tobo miaramila tao an-toerana no nokendren'izy ireo tamin'ity fanafiana ity. Manoloana izao zava-mitranga izao dia nangataka amin'ireo mpanohana azy Ukraine ny amin'ny tokony anasaziana mafy an'i Moscou. Nangatahany ihany koa ny amin'ny anam-pinan'ny fitaovam-piadiana mahery vaika ao ampiasaina toa ny antimissile. Nisy arak'izany ny fivanianan'ny filoha Ukrainiana Volodymyr Zelensky tamin'ny alalan'ny ampitaindavitra ny maraina teo nandritry ny fivorian'ny G7. Nambarany tamin'izany fa ampahany tamin'ny misile nalefan'ny Rosia ihany ny voatoetra izy ireo ka antony anaovana izao fangatahana izao. Miezaky ny miaritra hatrany Ukraine manoloana izao fanafiana ataon'ny Rosia azy ireo izao. Kanefa mitohy hatrany ny fifehezan'ireo tafika Rosiana ireo tanàna maro ao Ukraine amin'izao fotoana izao. Dia izay ary no manakatona ny pejy ny fampahalalam-baovao amin'ity androany ity ankasitrahako no nanaraka izany hatramin'ny farany mialohany tena isarantsika ireto aloha ny fandaharam-potoana miandrenao eto amin'ny fahitalavitry ny MBS. Horanao taky ny mahazatra rehefa avy eo ny fandaharana Global News. Aorian'izay kosa no narahantsika ny fandaharana Dink. Vahiny Joël Ralay vohita rehefa avy eo araka izany nisy olom-bavahoaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny boriboritany fahenina Todosoa Andriamampandry. Aorian'izay kosa no narahantsika ny horonan-tsary Square Did Love. Ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rampitsindray tompoko.